hono a mistery ny zava-misy eto Madagasikara zany amin'izao azo ny kianjan'ny telo ambin'ny folomia ny filoham-pirenena lasa nivelany iza no mitondra sy ny sisa inona ny fomba fahitanao toe-java-misy. Sotranao izy nitsaka-ndreo Vincent miarabany tena ko tena koa izy teraka indrindra ao amin'izay kasitana ny fiatanana. Voalohany indrindra fanapahan-kevitra tsy maintsy aizitsika malagasy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay dia hoe nisy ny accord de coopération izay nifanaovana tamin'ny fahazonana fahaleovan-tena izay apetraka tsara ny hoe fatotra sy geja izay miazona a Madagasikara io accord io. Ambadika izay teneniko izay dia hoe io angeny mahatonga ny iraisam-pirenena ny tandrefana indrindra mody manao tsy mahita, mody manao tsy mahalala fa voafatotra io tsika. Izay mahatonga ny hoe io ampelatana ny tompoko ny impolo isanjaton'ny fiarakarena eto Madagasikara dia avelan'izao tontolo izao izy avelan'ny Nations Unies avelan'ny rehetrarehetra satria ianao gazy ara niveau te 3 izy ihany no mametraka an'io. Inona ro ataontsika? Za tonga dia miray saina amintsika malagasy amin'ity fa tsy hoe hitanilanila ahako. Tsotra fotsiny miditra anao amin'ny atao hoe fanafoanana ny accord de coopération. Miditra any amin'ny atao hoe fijerevana an'ilay lalam-baovao Madagasikara. Nareo eto amintsika moa voninantsoina hoe refondation. Efa be dia be ny teny mitovitovy amin'izany. Dia apetraka ministère iraky navinindra hoe izao ny fotoana. Ataoko hoe tombonao anao mahalala an'izany satria tsy tenitenenina fotsiny izany. Izao ny fotoana ny atao hoe fanarenana Madagasikara. Tandreo manefa fa masika sy ataoko hoe romotra raha izay no azo lazana azy ny iraisam-pirenena manoloana an'izao zavatra fanapahan-kevitra ataontsika izao. Misy zavatra zany tokony ataontsika ao anatin'io na tiantsika na tsy tiantsika. Efa naveriko ny hoe accord malagasy ho malagasy izay misy mandika vilany hoe izy fa miala-keloka sy modina tsy tavela ataon'ny nanao ratsy ohatra zany maivana be takatra indrehetra zany. Fa ny zavatra tsy dia ao anatin'ny fandinianao loatra dia hoe ilay accord nge tsy izany. Ilay accord dia voalohany indrindra hoe ianao malagasy tsy vaky vola nge no nataony olona handevy teto hoe aleo mazava ny resaka. No nataony olona atao anatin'ny geja araka teto hoe na iza président na iza président izay mahatonga anao tsy mahita an'isa mystère manohatra ny président amperinasa. Dia adikanao vilana izy satria mivahiny amin'ny antsivo satria miteny hevitra ohatran'izao. Fa mila misokatra ny sainao, mila misokatra ny sainao hoe miady ao malagasy tsika. Ary tsy misy afa-tsy izao ny fotoana afa-tsika zany manova ny tantara Madagasikara. Eo no apetraka tsara hoe tsy atao foana nefa io. Tsy hoe tia misy rafitra dia avy hatrany dia apetraka dia terenany olona anaraka an'io dia tsy atao mitovy anefa nisy fotsiny dia apetrapetraka an'izay mety mampety ny tenako na ny fokoko na ny fombako na ny miray fononanako na ny tanana tsy zany io. Ny ataoko hoe amamana ilay accord malagasy malagasy aiky malagasy malagasy misy fifanekena ao. Adikatsika izy hoe concertation nationale na ohatran'izany après iny fa meloloana io misy zavatra tsy maintsy efa ifanekentsika. Sarotsarotra resaka azy ohatran'izao fa atsipiko sady aloha zany hoe efa niteny melohana aloha indray ny tenako. Za tsy hitanisanisa hoe inona ny teneniko ka tanteraka fa raha ny any amin'ny page koa any Madagasikara mazava 21 arahanareo fa misy zavatra fa teneniko maromaro any. Na reny tahiry reny tsy mivoaka akory na natao resipeseo anjaka rehefa nisy arahanareo tsara fa tsy zavatra mivoana. Dia ao anatin'izay zany tiako sady amin'tinana ny tapany voalohany iny hoe miditsika ny amin'ny atao hoe fieritreretana lalina amin'izay raha ny atao hoe rafitra sy fanarenana a Madagasikara. Aza mieritreritra fa tsotsotro io ozy ateo fa mafy be io. Ny menasy aloha zany dia andeha hoe tratran'ny sanction nareo international dia tsisy fanampiana nareo zany ange zavatra logika zany. Fa koa tsy azonao atao tsinitsinina hoe inona moa zany na tsara itsika fa avela amin'izao. Mitaky ny tenako tsy maintsy miditra amin'ny accordsika. Manipinipy moa za fa nanao afatra foana sy antsy foana zany ho an'ny rehetra. Fa ary tsy misorona amin'ny teny nanampina anareo ny tenako misy karazan'olona fa natoniko
nandrentsika mifandrefirefy aza mifandrefirefy zany samy manana ny manavana anazy ary samy manana maizy azy fa mety oentinao ny anjara biriky dia zany no ataontsika hoe avondrona namoahana ny tokony atao fa mifandrefy tsy mety hoe zay no izy na ry ihany na mahay na aza miditra miny ianao fa zay tsy maintsy biriky ozy malagasy mahay fatram-bary dikan'izany tena misy manavana anao any amin'ny baiboly moa izy dia hoe talenta io ka tsy afaka efa-lombaka amin'ny talenta tsy anananao mihitsy ianao fa ny tena moa zany dia hoe mahiraka navinina manana vidy amin'ny firenena dia efa mampandrianao miloloha ny tokony atao ka dia zany voalohany laza taminao fa izao ny fotoanan'ny fanarenana ny Madagasikara le hoe tena miainga ny foto mihitsy misy nzaka. Inona zany le resaka hoe dinika samy malagasy no atao vahaolana samy malagasy eo anao moa zany manatsidika misaotranao sady manatsidika amin'izao fotoana zao satria miainga any ny Union africaine miainga any SADC sy ny ohatran'izany amin'ny international io dia hoe zareo no andamindamina ny accord malagasy non mystère ny teny fa tsy izay le accord malagasy ny accord malagasy dia olona mahaleo tena malagasy mahaleo tena izay mifandamina izay mifanantona mikatro-doha dia mamoaka karazana résolution misy fifanekena nasionaly io fantatra fa ho avy eo ny mpikaramanady ho avy eo ny mpanoa vato manoharina ho avy eo ny misolelaka hozy ny fitenenana ary ireo le atao complice amina vazaha mihitsy sisy tsy problème haitsika zany fantatsika zany fa raha mbola miseto Madagasikara nampahany betsaka mijorotsika mihinan-kavy miatsika mihinan-kavy amin'ny fanaovana an'io dia hoy izy zato hoe tsy hidiran'ny international ny accord malagasy ao malagasy aloha tsy maninona afaka zanena deux parties ny première partie dia hoe tena malagasy fotsiny dia ny deuxième partie tsy maninona misy ny fandraisana amin'ny vahiny après iny fa dia efa manatsidika sady fa raha misy accord atao ka tsy malagasy mihitsy aloha zato isan-jato no mifandinika dia lako tsiny aty am-piandohany fa anaty garabatsaona ianao dia tanteraka rehefa amin'inona ny teneniko tamin'ny heriny ny arahana sy nitsaka ny vosaony resaka hoy za hoe hokorontanina ange io e dia izy no manaly dia izy no ametraka e dia misy hevitra zany ambadika ao hoe hamotika tsy manakorotana fotsiny ao zay valifatiny tsirairay any anazy zany fa ny tena mamaky azy dia hoe miady hatrano alohanao dia voa midina le toekarena sy rehetrarehetra rehefa tafidina ambany eo dia mametraka olona izy tsy maintsy manaiky ianao amin'izay fotoana izay voalohany aloha ho any ampahan'olona sasany amin'ny fanoherana dia fifaliana aloha fa tsy ohatsony le mpitondra mety manelingelina azy fa zao ho an'izay tena miandrandra an'le hoe Madagasikara ho firenena afaka dia tsy izay ny lalana satria raha vao manala no amenao ny avarapatana dia izy ihany tsy maintsy omena avarapatana rehefa vao mametraka raha ohatra ianao andany zany dia ianao mihitsy avetrany dia ho rajenao amin'ilay tantara ianao apetrako tsara zany zava-miafina zany zava-miafina zany mazava ka amin'izany zavatra teneniko zany tsisy miafinafina mihitsy nidikan'izany ahafahantsika mametraka an'ilay hoe tena malagasy tena tombotsoa malagasy tena Madagasikara mihitsy bevata miaraka amin'ny telopolo tapitrisa miakatra ahafahan'izay ho tanteraka sy tonga dia miditsika any amin'ilay accord aloha malagasy malagasy dia za milaza zany eo tanatrehany avondrindra eo tanatrehany lenanao ny lanitra sy ny tany ny volana kitana masambo zay haina mbavolony manany ana rehetra io nitenenako efa azo faminanina zao zavatra tenenina zao zany hoe hita meloha fantatra meloha ny hevitra zany dia hoe afaka mitondra vahaolana zany satria nalala meloha ka raha mitenanao androany tsy hevitra tainganao maty sy vakimaly io fa ny vokatra ny fahitana faminanina ka raha mbola naraka an'izany tsika io mady hevitra azo atao sy hoe mety hoe nitetsapatsapa-pouvoir zay tiana ataony ihany azonao rehetra ataony zay tianareo atao napetraka fotsiny eo tanany avrindra koa ty firenena ity efa napetraka eo dia hoe mitsinjo ny telopolo tapitrisa tsy misy afakafaka dia lala tokana ny andehanany eo ka dia apetraka no anatin'izay hoe zavatra efa hita tsindromandry efa hita faminanina maromaro koa tsindromandry mbola resakafa efa azo faminanina io dia matombo manolotra zany amin'izao fotoana izao tena hoe misy vahaolana tia ny tokony atao dia izay ny tokony atao kanefa apetraka mandrakariva hoe za malala tsaina be afaka miady hevitra amin'iza na iza na inona fianarana ataonao na inona fianarana ataonao efa fa tena lehibe dia lehibe ny afantarantsika an'izany dia aparitao atao mihitsy arak'isa azo atao fa tena ngeza be zay ny zavatra azo ambara zany dia hoe hiditra amin'ny accord malagasy malagasy tsika zay tenako novoen'io aveko mandrakariva
izay dinika zato isanjato tena malagasy ao inazay tsika amin'ny akavy dia miditra amin'ny hoe tsy maninona miditra ny Union africaine sady zay tiana atao rehefa vitantsika ny akorontsika tena akorontsika aloha io tsy indriky tsara faminan'ino zao zavatra teneniko zao tsy maintsy akorontsika aloha io ary io aza anaovana fetsifetsena zany fa ny telopolo tapitrisa no jerevana ao anatin'io manaraka an'izay a dia efa manomana koa ny tenako hoe amin'ny élection avy efa teneniko tamin'ny tsa telefona tamin'ny monsieur Ismaël ity Zafinarivo hoe amin'ny élection maïto Madagasikara zay ho avy dia ny tenako a tena andray anjara etsana tsitoko zay izay misy anjaka hoe tena andray anjara feno indray ako ohatrany ataoko tany ambadiky ny taona 2024 zany hoe zay candidat rehetra mirotsaka eo na avaiza anao na avy amin'inona na tamin'ny fianarana inona vitanao na inona nataonao dia andray an-tanana zany hoe ohatr'izao izy karazana scanne zany ho scaneko ianao aza aveko hoe za tsy hanala baraka anao na hoe vie privée anao miafina tsy miditra amin'izany hoe telo novadinao ohatra na tahaka zany tsy miditra amin'izany fa hoe iza moa ty candidat ty dia inona no tokony ho fantatsika zay afeniny aminao tsy ambarana aminao nahoana mety ho fetraky ny fiarahana amin'io ny ray androany na io no mitondra ary resaka faminan'ino io a miomana ary zay candidat ho avy a raha pitsy zavakapitsy miomana nareo to mafimafy mibakasy sy ny tena fahaizanareo amin'ny occulte na zay tianareo atao fa tsy maintsy manazava satria zanako mazava anazava amin'ity vahoaka ity hoe raha mifidy antsika amin'izany fotoana zany koa zany dia mieritreritra hoe izy tsara le ataoko hoe élection tena hoe en toute transparence sady libre no hoe tsy misy mihitsy zany le fetsifetsena hoe sy mangalatra international manao tsy nibokitra amin'ny élection ho avy amin'izay a dia zay lany hoe dia lany za koa manam-plana raha teo moa zany aoriana moa ny resahako an'izay hoe anatin'ilay hoe boky fotsy moa fa natsidika any miresaka zany hoe ahoana ny fomba atao arany andaminana Madagasikara io zany hoe tena mahazo tombontsoa daholo tsika anatin'izy a tsy tanitany zany na kitoto fa ho hitanao moa zany fetra rehefa tonga zavotona zany misy anjaka andriana vosa saotra sady a voalazako ny tiako nambara dia mino fa tonga ny bo malaza zany voninahitra avinitra aoka ny mazava homany mazava misehotra